fefy feon'ny fifoazana izy amoa ny fefy katekomena notokanana tao anatin'ny taona fankalazana ny fa 10 taona salama dia ireo promotion katekomena ireo no nanorona ny feo fifiafy tamin'izany fotoana izany. Tateoriana dia tapa-kevitra fa atao zanatsampana ny feo fiafy natao zandrin'ny hafafi izay tao anatin'ny fifoazana. Dia voatendry tamin'izany fotoana izany ny tenako no tendren'ny mpitandrina Jean-Joseph Randrianatoandro mba hitarika izany tokopira izany. Telo amby 1993 dia nanomboka mba nanana hira maromaro ny fefy dia nisy naka ho an'ny Tamatavy mba hitory filazantsarany. Tonga tany izay 17 mena tany nandeha tonga tany io 1994 nanomboka nanana klipy ny fefy izay klipy natao teny amin'ny média club Ivato. Nahatratra 700 ny mpikambana tamin'izany fotoana izany. 1995 dia nandeha lavitra tonga tany Morondava miandro vazo rehefa nandalo tany Etsikita Malaimbandy Mahabo dia tany no nisehon'ny anjely teo am-pitoriana izahay no miditra ao am-piangonana manodidina ny olona rehetra izay niain'ny fitoriana. Dia fotoana fohy tao anatin'ny fitoriana dia nivangin'ny fanahy koa ny tenako izao no nataon'i Jesosy nanao hoe any Anosy Belleville nareo sasa amin'ny heritaona fa ny tokony hitoriana filazantsara. Tonga ny heritaona lasa soamantsara tany Anosy Belleville izahay. Nanomboka nandray sehatra lehibe ny fefy ka nanao mitabe tao Antsamanitra ny 1998 izay fankalazana ny 10 taona ny fefy. Feno Antsamanitra. Ny tantara nentina tamin'izany dia ny tantaran'ny pasteur Jean-Joseph Randrianatoandro izay notsarain'i Jesosy tany an-danitra nampitondraina ny hoe fitsaran'ny lanitra io tantara io. Dia lasa tany Sainte Marie indray ny fefy. Nahatratra 7,700 mena tany no nandeha tany. 180 no zakany Samsonety voalohany dia iny nandeha ny andro voalohany. Dia ny deuxième voyage ny andro faharoa eo amin'ny 180. Tateoriana dia nanomboka nandray anjara ho fanafanana ny fety pirenena ny 26 juin ny fefy. Nanao fitoriana filazantsara lavitrezaka indray ny fefy nahavita 3000 km raha niala teto Matananarivo nakany Mahajanga nakany Batiboiny nakany Port Berger nakany Mampikony tonga hatrany Diego-sur-Rez. Tamin'ny taona 2000 dia nandeha tao Antsamanitra indray ny fefy nanao fitoriana goavana 700 mena damahery no mpikambana natanteraka zany tao Antsamanitra. Dia miandahy miambavy moa ny fanatanterahana ny asa tsy nisy tsy hoe ny lehilahy ihany ny taona estrade fa rahatramin'ny vehivavy. 2001 kosa dia lavitrezaka indray nitafika masina natao tonga tany Sava any hoe Vohemara Antala Sambava ary Andapa. Rehefa vita moa ny asa fitoriana dia miaraka amin'ny mpiandry mazava ho azy misy asa fampahirezana ataon'ny mpiandry. Ny 2002 dia nisy fanokanana na fanavaozana ny fiangonana teny Amorova. Vahiny maro avy any velona sy manam-pahefana teto Tanindrazana moa no niaraka nivavaka tao. « 2003 dia nivoaka ho mpitandrina ny tenako dia nangataka tamin'i Jesosy hoe iza kosa no hisolo dia nitendren'i Jesosy tamin'izany André Matosilofo mba hitondra ny fefy hitarika an'izany fefy zany. Dia tateoriana ny fefy dia nanao méga concert amin'izay ary izay ny zavatra nahavariana nafinaritra satria na tsy teo hitsony azy ny tenako
vao maika ny fefy na vitatra zavatra lehibe. Ny 2004 dia mandeha tany amin'ny sud-est indray ny fefy, na akivony ray aman-dreny tamin'izany hoe hoany ve nareo fa lala tsarotra neny lalana any dia nefa Jesosy moa no miteny dia lasa tany ny fefy. 2005 indray dia nanao tour du lac loatra ny fefy. Izany tour du lac loatra zany dia fiangonana tsy latsaky ny 7-8 any no tetezana. Avy any dia tonga tany Vatomandry, avy any dia nandeha tany Mahanora. Zany ny asa nataon'ny fefy tamin'ny 2005. Ny 2006 ny fefy dia namoaka ny raky tsary na ny VCD voalohany nampitondrainy lohateny hoe Raiso Jesosy. Ary tamin'ny fotoan'io ihany koa ny fefy dia nanao tafika masina tany Bongolava zay andalo tany Soavinandriana, Tsiromandidy, miarina Rivony Tasy, Sakay, Rivony maro moa nale tamin'izany tamin'ny 2006. 2007 indray dia nanao concert lehibe ny fefy tao amin'ny CCSK. Vita zay dia nanao tafika masina indray ny fefy mandeha tany Fort Dauphin. Ary miteny tamin'izany ny tena hoe nahoana no dia mandeha lavitra ohatr' izany ianareo sao dia tsy vita. Lasa soamantsara ny fefy rehefa nentina tambavaka tsy azo tsampina. Ary tany any no nanaovany nakana sary farany vita indray no VCD volume 2 tamin'ny 2007. Roapolo taona ny fefy izao hitanao zao. Manomboka ny verina daoly ny mpiampana satria hoe nankalaza ny faharoapolo taona. Rehefa nitsidika kosa ny taona 2004 dia nisy ny etaeta tao anatin'ny rantsana voameran'ny hira ny amin'izay hofanentanana ny mpikambana. Io hetsika io dia nikendrena nomezan-danja ny sehatra fitezana ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy ary nomena ny loha hevitra hoe finaritra ao amin'ny tompo. Ka dia nisy ny sehatra fitezana feo. Nisy ihany koa ny fitazam-batana miazakazaka vao maraina, ary misy ihany koa ny fianarana dia, teo ihany koa ny fianarana milalao sary mihetsika, ary dia ny afara tamin'ny famoahana ny tantaran-tsary avy aiza ny famonjena. Tao anatin'ny 3 volana teo ao no nanaovana an'izany hetsika fanentanan'izany, ary dia nisy ihany koa tao anatin'izany ny fifaninanana soratra masina, fifaninanana tononkalo. Ona fijerinareo azy? Tena nisy ezaka tao a? Finaritra ao amin'ny tompo. Ka finaritra ve? Finaritra hoany e? Tsara ny tompo a? Isanandro isanandro? Finaritra foana ao amin'ny tompo isanandro isanandro. Arak'izao hitantsika izao dia misy ny fiarahana amin'ny korana, fiarahana amin'ny faly, fiarahana amin'ny lalao, ary dia miafaratra amin'ny fiarahana amin'ny sakafo zany. Paul Pierre. Pierre 19. 19, 12. 12. C'est 12 minutes à l'heure. Minutes 12. Tenadi Paipuli. Kisachuana. Fitfera Fipasuana. Fitsesa Ipechana. Nani Zara Itika Yanarana.
ianarana mandizara itsikitsika ianarana ihany fararano mandiza Méga concert 2 irana amin'ny Fefy Palais du Sport Mamasina sabotsy 10 Jolay 10 tafika masina lehibe raika ambe 10 tafika masina lehibe iarahanao amin'ny Fefy nanora misa 500 mianada hira sy hivavaka ho anao ary misy ihany koa ny tantarany sehatra mitondra ny lohateny hoe avy aiza ny famonjena sabotsy 20 ny volana aogositra fandrina alahady 1 ivato ambositra alatsinainy 2 ambomasoa talata 7 kely lalina alarobisy sy alakamisy 4 mananjary sabotsy sy alahady 7 namoro alalaroby 30 vohibeny ary 1 30 ny volana aogositra manakara alakamisy 1 volana septambra andramo mafana sabotsy 7 volana septambra sy alahady Tsirabe isy ny fivarotana rangotsary sy ny filma novokarin'ny Fefy koa samia miomana ny amin'izany Fefy hira ho anao Fefy hivavaka ho anao Fefy erisena avao ampitombony foana